bien, c'est déjà dimanche, le dimanche 29 mars, ici sur Gasik'Arts, dans une configuration uniquement par Internet en ce qui concerne cet enregistrement-là. Nous faisons toujours l'effort d'être connectés avec vous et nous vous saluons avec grand plaisir de Toulouse. Bonjour à tous. Dia Kafalina Lalandava, Kafalina Lalandava toute classe tompoko vavy no iarahanay rabanay anareo indray amin'izao fa 20 volana martsa 24 izao. Aty antranonay samy izahay zay no manentana ity fandaran'ity fandarana hafakely tahaka ny ho avy ihany koa raha ohatra moa zany ka hoe tsy maintsy hiboka atao trano isika amin'ity fiadiny amin'ny coronavirus ity. Faly miaraba anareo zay tompoko ary faly miarabanao koa Andriamatoa Jackie. Faly miarabanao Ramatoa Marizo. Miarabantsika rehetrarehetra izay mihaino fandarana tsy tapaka ary mbola manompo foana araka ny voalaza teo dia somary hafakely ny endriky ny fandarantsika ny fandefasana ny azy moa zany fa tsy hoe ny endriky ny fandarana dia tsy miova fa ny fomba hanomezana azy anareo no somary hafakely androany ka dia arabasoa arabatsara ny anofinaritra ny Gasik'Arts. Misy aingam-panabe ianao zany a? Ka tsy maintsy atao izay mampafalifaly mampamiranirana antsika fondra faliana ao an-tokantrano sy ao am-pona ao foana izay eto amin'ny fandarana Gasik'Arts isaky ny alahady. Izay indrindra. Ny fandarantsika androany moa zany araka ny lazaina teo dia izany hoe izao no raisina ampeo fa tsy ny lahady alahady tsy mivantana isika zany fa natao tahaka ny hoe mivantana ihany ny fandarantsika ka dia isaorana ny DRS radio zany raha baina ihany koa raha vous eo amin'ny technique amin'izao fotoan'izao. Notre émission est aussi avec le soutien d'effectifs de DRS Radio et de RAV. Et c'est lui qui sera à la technique aujourd'hui pour nous offrir cette émission qui est visible et audible. En même temps, vous avez le son et la vidéo. Si vous avez la chance d'être sur Internet, eh bien, voilà, c'est une innovation aussi, puisque on va prendre aussi cette période comme étant une opportunité, une forme d'opportunité pour d'autres possibles. Étant donné qu'on ne peut pas sortir de la maison, on est confiné. Donc on est peut-être, si ce n'est pas vraiment, il y a quelques défaillances, quelques imperfections. Nous serons parfaitement imparfaits. On a les moyens de chez nous, donc on ne peut pas amener le studio à la maison, donc c'est impossible. Donc un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Merci, comme d'habitude. Ok, ce qu'on peut vous dire et assurer, c'est que nous serons parfaitement imparfaits. Et c'est le but ici aussi. C'est tendre vers la perfection. Et puis vous envoyez la musique. Notre programme aujourd'hui, eh bien, Flash Info dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. Et puis, nous aurons aussi le Hanzarabri. N'oubliez pas que nous sommes aussi le 29 mars. 29 mars 47, ça doit vous dire quelque chose, l'insurrection malgache. Eh bien, il est grand temps de donner encore plus de sens à ça aujourd'hui. Et puis, 13h, nous aurons aussi les nouvelles concernant le coronavirus, concernant Madagascar, comme on l'a déjà fait à la première semaine de confinement. Et ça va continuer. Et puis là, tout de suite, c'est la musique. Et puis voilà, quoi, on est parti pour de la musique. Mais avant, je vais proposer le programme en malgache. Tony mazatra azo lazaina hoe isan'ny akafizin'ny maro ny fandarana Gasik'Arts ary maro ireo tamana, maro ireo mbola tonga indray miampy mihaino fandarana Gasik'Arts. Inona no atolotra ho azy ireo androany? Ny atolotsika ho azy ireo dia misy moa zany ny hira izay nifantenantsika mazava ho azy. Izy ihany koa ny vaovao amin'ny 12 sasany arahan'ny Hanzarabri na ny azontsika entina ho an'io Madagasikara io amin'izao fotoan'izao fotoa sarotra ho an'ny rehetrarehetra moa zany amin'ny ray isika dia miresaka ihany koa ny coronavirus satria miova hatrany moa zany ny vaovao manahoana indray zao ny aiza tahaka izany ihany koa dia amin'ny ray sasany mahery ihany isika misy ireo atao hoe filazana ihany koa tahaka ny mazatra ny fandarantsika tsy miova fa ny fomba hanorana azy araka ny lazain'Andriamatoa Jackie no miova ary amin'ny roa isika vao misaraka eto.
na ohatra ary isika tsy mivantana dia azonao atao mihitsy ny mametraka hafatra eo amin'ny Facebook. Tsy isy olana mihitsy izany dia amin'ny herinandro izay mamaly na fantina ny hira izay tianao na tahaka izany ihany koa. Zany ny hoe laripena jaina ary mihitsy mananteny izay fa tsy ho lava resaka intsony fa tonga dia rositsika amin'ny fiarabana hoe manakory salama ve nareo any misy anareo any mihitsy mananteny izay fa salama nareo manakory. Baratan nyamanati ngetu zahai patimanatino nyabena ndefana nevena tinana na tungi zahai itula babanana manakure manakure yaraba manakure 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 kola kara manakure manakure salama salama bantena tunga mamangi manika malaka mamangi bange merhaba na rao zamanat kituna farsirabu patababone nyabena baratan nyabena ti ingetu sahai patimanadino nyabena ndefana nevena tinana na tungi sahai ituna pia banana mori krana quase sangi sangi ona quase quase na resa kamana las maru zontungati apalre pakati pani musika na tawapi pakati manakure manakure eraba manakure manakure manaona manakure manakure kola kara manakure manakure salama manakory manahoana tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao manakory tsika natokantrano any manakory tsika izay any amin'ny toerana enoan'ny fandarana zany fa araky ny voalaza teo moa zany fa dia afakely ny fomba anomezanay ny fandarana androany tsy ao amin'ny trano fitenenan'ny Canal Sud izay androany fa dia zany kosa fa dia tsy manakana kosa ny ainonareo ny fandarana any amin'ny toerana misy anareo amin'ny alalan'ny tranokala dia ao ny dago radio centre.info ny ticobe.fr ary ny Gasik'Arts
.com Miroso atlantsika miditra amin'ny raha manarakatsika satriko miaraka amin'ny voahirana. Mangi vanya no matete. Sidingi kwaro
sidini kwete nitaitano anatinando marumaro teriterianuma zaro malarako kizeni numa tongaza amangivangano matetike mafinie ipitiaro itanofanatya mahisi nyanjo ndikushu paracha alainora nanjo sinatokusakana sisandai atoye fotuniti tanti kunifuko aminofona nericheliche ndikushu paracha alainora nanjo sinatokusakana sisandai atoye fotuniti tanti kunifuko aminofona nericheliche fotuniti tanti kunifuko aminofona nericheliche Fitiava kono donc dila luotaro izakotima ikano karamararira are ne fareti kuzi sima iva dukutera tisi olo kafeke fonore kifana futi nyengiko Fitiava kono donc efadia luotaro Zako sema itano Karamararire Nefareti Quizi utima vida di gudera Sisi olo kafeke Valora ki fana fudi nyaniko Mafuni fitiava kwa nao Itano fanatia mahisi nyanjo Niko chuparacha Ala inora nanjo Fotuniti tanti kunifuko aminofona nericheliche Nikuchu paracha alainora nanjo sinatokusakana siandai atoye Fotuniti tanti kunifuko aminofona nericheliche Fotuniti tanti kunifuko aminofona nericheliche Nikuchu paracha alainora nanjo sinatokusakana siandai atoye Fotuniti tanti kunifuko aminofona nericheliche Fotuniti tanti kunifuko aminofona nericheliche Fisovina amintsika tsony zany hiry zany kotrobaratra efa fantatrazy zany ary no nraisy navoziny Big MG natolotra atsika androany teto amin'ny fandarana Gasik'Arts. Fandarana Gasik'Arts moa zay efa fantatrareo zany fa androany ary tato ato zany efa tsy afaka mandray anareo amin'ny antso ataroby zay fa afa kosa mifandray tsika eo amin'ny Facebook profil émission Gasik'Arts. Miroso hatrany ny fandarantsika amin'izao fotoana zao eto amin'ny dagradesod.info tic.fr ary gasikara.com mety ienonareo koa eo amin'ny canalsud.net dia mirary anao alady sambatra tompola sy tompoka raha ohatra nareo mpisakafoanana dia mirary azonareo azo homana tompoko Yaraka kely amin'ny tarika baobabitsika izao namako sarika. Isau sianau, dei raitana
fisika rinama kusarika famakipakireu zao fiainana izao usedrany mangidy ikiokany mafaitra na usambatraza be hoanilana Sisa de araka isika si ubedesi ninei ninsu ineni zaina takwe ulu namasika haitsala fanai marina tuku si italiane fisika rinama kusarika famakipakireu zao fiainana izao usedrany mangidy ikiokany mafaitra na usambatraza be hoanilana akuvenya varate aizane ndrefana tao yaraka hentana napufonu tsadinu tuizakunya timu ka avirina mana toi fanul tanana faisika gastera iare diusuluna tikiru tumane faisika gastera iare Dirain swatane Zagas yana ugas namahay na timataratas sampuna manivulu satafpuana karavasi Tena tikule malakas Nyanzai kam malabari Matiruni mufukas Sisi mavucha narativari Faisika gastera iare Diusuluna tikiru tumane Faisika gastera iare Dirain swatane
soatrane Mbola eto am-pianona ny fandarana Gasik'Arts ihany ianareo tompoko lahy sy tompoko vavy. Eto amin'ny fandarana moa izany dia atao hoe tsy mivantana izy ity fa natao taky ny hoe mivantana ihany, izany hoe tsy namboamboarina fa dia tonga dia natao kapoadana ny adiny roa. Dia hoy izay hoe tonga sora izao ianao vao eto amin'ny fandarana Gasik'Arts hono mba tsy hoe resaka coronavirus fotsiny ihany no resahantsika amin'izao fotoana izao. Fantatrao hoe fa tamin'ny enina amby roapolo ny volana marsa teo dia nankalaza vanim-potoana iray tamin'ny tantaran'ny soratra malagasy isika, dia tsy izany fa ny 790 taona namoandra-dama voalohany ny lalàna momba ny fanoratana ny abidi malagasy. Zay zany dia anisan'ny reharehantsika malagasy ihany koa hoe mafaka soratana soamatsara, misy ny abidi ny teny malagasy, misy ny akademia malagasy, teny iray ihany koa no ahafahantsika mifandray, afaka mifandray isika rehetrarehetra amin'ny teny gasy ihany koa moa zany na dia efa samy manana ny fitenim-paritra aza. Toy ny fandarantsika eto amin'ny Gasik'Arts. Dala ni fitia ti mi fidi zayante fani ulunirai e famana tuku nunambabu ni fuku nangalari ngachang ni fiarana is a high roof. Raranga for my candy vibe. Tiavana. Mami. Fanka titku is a high roof. Chenu raranga sad. Chazwa tawa wo. Chazwa tawa wo. Fanka has one putu. Valley na hure eni fangakindu oh yeah Tifangale sangachi zani tuku angambanu denafiti oh yeah zarubivat aradala is a high roof. Raranga for my candy vibe. Tiavana. Mami. Fanka titku is a high roof. Chenu raranga sad. Chazwa tawa wo. Chazwa tawa wo. Nangalari ngachang ni fiarana. Is a high roof. Raranga for my candy vibe. Tiavana. Mami. Fanka titku is a high roof. Chenu raranga sad. Chazwa tawa wo.
Amin'ny 12 mahery 30 minitra eto amin'ny trano fitenenanay amin'izao fotoana izao, aty an-trano fitenenanay moa zany. Afaka fotoana fotsika dia roto amin'ny vaovao tsenatra izay atolotry Marizô atsika zany elohan'izay nefa dia iain'ny fekira anankiray itsika. Nous vous invitons à suivre le Flash Info de ce dimanche 29 mars 2020. Depuis le début de la semaine, après l'annonce du confinement de Thomas et de Antananarive, suite à la présence du coronavirus à Madagascar, le président de la République a instauré un rendez-vous journalier avec les Malgaches à travers la télé et la radio en direct. Il fait le point sur la situation et répond aux questions des journalistes et de quelques citoyens de toute l'île. Et lors de son intervention de jeudi dernier, le président de la République a souligné que 4 nouveaux cas ont été détectés, ce qui porte le nombre de personnes testées positives à 23, positives au coronavirus. Aucun mort jusqu'à ce jour n'a été déploré et les 22 personnes qui étaient recherchées activement après leur retour dans un confinement, on va dire, volontaire, eh bien, toutes ont été retrouvées. Selon toujours le président de la République, l'Institut malgache de recherche appliquée ou l'IMRA du professeur Ratimamang a trouvé un médicament pouvant être utilisé pour prévenir le coronavirus, c'est-à-dire juste en prévention, non pas en traitement. Madagascar dispose d'assez de médicaments et d'infrastructures pour soigner 2000 cas de coronavirus, avec aussi donc des médicaments aussi bien imaginés et créés par les soignants malgaches, mais en collaboration avec les médecins chinois et les médecins européens. Par ailleurs, du matériel provenant de milliardaires chinois Jack Ma est bien arrivé à Madagascar et sera acheminé dans toutes les régions. Il s'agit en l'occurrence de 20 000 tests rapides et de 100 000 masques. Andrazuel a également fustigé ses détracteurs, ceux qui répondent selon lui des fausses informations. Par exemple, il pointe du doigt les membres
de l'opposition, et en l'occurrence Jan Mandat, une proche du président allemand, et qui ont remis en cause les chiffres et bilans officiels et qui a déclaré ne pas faire confiance à ces chiffres. Pour André Zuen, c'est un acte de déstabilisation qui n'apporte rien de bon à la situation actuelle. Il exhorte tout le monde à l'unité nationale face à la pandémie du coronavirus et ses conséquences. Il demande à ce que ses détracteurs apportent les preuves et des chiffres pour appuyer ses propos. Et enfin, le chef de l'État s'est dit confiant sur l'efficacité de la stratégie déployée contre le Covid-19. Une première revue se tiendra le 3 avril pour évaluer l'efficacité de la stratégie que Madagascar a choisie pour faire face à ce virus. Un centre de commandement opérationnel Covid-19 a pris place à Ivatu. C'est le professeur Anta-Marie Daniel Vololtine qui en est le porte-parole. Elle a entre autres annoncé qu'un premier cas de coronavirus non importé vient d'être détecté, c'est-à-dire que la personne infectée ne faisait pas partie des trois vols, des trois vols par lesquels le coronavirus est rentré. Par ailleurs, les médecins malgaches sont en contact permanent avec les médecins chinois et européens pour l'entraide face à cette pandémie. À noter que depuis jeudi, la France autorise l'utilisation de l'hydroxychloroquine et l'association d'un autre antibactérien. Parmi donc les nouvelles du porte-parole de ce centre de commandement du Covid-19, parmi les 23 cas positifs, 22 sont asymptomatiques, c'est-à-dire ne présentent pas de symptômes, et une seule personne est malade en détresse respiratoire et avec de la fièvre. L'état de cette personne a commencé à s'améliorer selon toujours le porte-parole. Les mesures sociales ont été aussi donc créées pour assurer les besoins essentiels des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas travailler actuellement et qui, on va dire, gagnent leur vie au jour le jour. C'est ainsi qu'un investissement de 10 milliards d'arias ont été alloués par le gouvernement aux plus nécessiteux afin d'aider chacun à survivre face à cette pandémie. D'abord, l'eau et l'électricité ne seront pas à payer immédiatement pour ce mois et pour tout le monde, mais en différé, on va dire. Et de même pour les prêts et les frais bancaires. Et pour les chauffeurs de transport en commun tels que les taxis et les bus, ainsi que tous ceux qui doivent arrêter leur travail suite au confinement, y compris les travailleuses de sexe, auront des indemnités spéciales et des distributions de vivres et de produits de première nécessité. Qu'en est-il à Thomas? Bien, des milliers de tireurs de pouce-pouce ont exprimé leur colère et leur détresse au lendemain de l'annonce des aides aux plus nécessiteux. Les pouce-pouce estiment que la mesure est injuste dans la mesure où ils ne peuvent pas exercer leur métier, tout comme les taxis et taxi-brousses, etc. Ils ont mis le feu sur des pneus, placé des barrages routiers un peu partout, et les forces de l'ordre ont dû user des grenades lacrymogènes pour les disperser. Pour les tireurs de pouce-pouce et les conducteurs de tuk-tuk, ils ont le choix entre mourir de faim ou risquer d'attraper le coronavirus si la situation perdure. Le Premier ministre qui était à Thomas a rencontré le représentant de ces tireurs de pouce-pouce, les conducteurs de tuk-tuk, et à l'issue de leur rencontre, ils ont eu l'assurance par le chef de gouvernement que le nécessaire sera fait pour subvenir à leurs besoins, donc avec le confinement. Alors, pour Antananarivo ou Analamanga Thomas, le confinement s'installe progressivement depuis l'annonce donc du président de la République. Par exemple, pour la région d'Analamanga, tous les rassemblements sont suspendus, comme les marchés hebdomadaires, mais aussi les marchés de zébus, les rencontres sportives, mais aussi les cultes religieux. Par contre, les petits commerces continuent à ouvrir jusqu'à midi. Une seule personne par foyer est autorisée à faire ses courses.
5 millions d'ariars, c'est la prime pour toute personne ayant une information pour capturer une internaute qui est recherchée pour diffusion de fake news sur la pandémie Covid-19 à Madagascar. Apparemment, cette personne, c'est une femme et elle diffuse donc des enregistrements audio qui propagent des fausses nouvelles. Et enfin, dernier titre pour EU, c'est par exemple l'organe mixte de conception a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les marchés de bovidés hebdomadaires et les commerces sont aussi fermés à midi et puis les bars et les karaokés sont également fermés avec un couvre-feu à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. C'est donc la chanson de ce dimanche 29 mars 2020. Merci de votre fidélité. Fama
Gasik'Arts. Gasik'Arts. Découverte. Interview. Flash info. Agenda culturel. Anjara briky. Eto moa zany ny resantsika azo atao irery izy ty azo ataonay menadata mahazatra ihany anjara briky dia indro kely fampatsiahivan-tena kely izay zany tena anatin'ity anjara briky ity amin'izao fotoana izao dia mirongatra be mihitsy zany ohatra ny fanakanana ny fimenomenonana ny maivava be be eny amin'ny tambazotra serasera eny dia hoe ahoana moa ny tokony hanampitrotraka an'izany rehetrarehetra izany efa ny fijanonana ao an-trano efa tsy hanaovana azy mbola hanampitrotraka indray isika ary raha ohatra moa koa ka hoe manampitrotraka isika dia sady azafady ianao amin'ny teny amin'ny varana kotra sady manampy ny stressinao ianao no manampy ny stressin'ny olon-kafa nefa tsy izay ny ilaina izany amin'izao fotoana izao fa dia hoe mba zavatra soa na mety mba mahafinaritra na mahasoa na ohatra ianao manakina dia te-kianina amin'ny zava-tsoa izany no tena hoe zavatra hampandroso no atao fa tsy hampiledika ny rehetrarehetra iray aloha izay faharoa manaraka izany indro kely angamba ho antsika hoe mijery amin'ny tambazotra serasera eo amin'ilay resaka hoe ohatra izany hoe mba hangatana ihany koa nefa izany ireo mpitondra mba hisy hanome ohatra tsara izany resaka masque sy distance indray resaka ity izany satria indraindray tsy azon'ny olona ilay izy mahita ny gouvernement tabe izy mivory tsisy iray metatra fa mifanakaiky be izany dia manao cache-bouche moa fitenintsika ny Madagasikara fa tsy tena hoe masque sady manao masque ka manao cache-bouche izany ilay tompona andraikitra rehetrarehetra no mifanakaiky be dia tsy azon'ilay vahoaka intsony ilay izy satria ilay manao cache-bouche efa nolazaina izany tamin'izany na ny filoham-pirenena avy niteny azy hoe tamin'ny lakamisy hoe ireo olona marary ihany no tokony hanao cache-bouche ka ahoana izany dia maninona izany ilay minisitra manao cache-bouche dia hoe tsy maintsy mila iray metatra sasany rehefa mifampiresaka koa maninona izy mifanakaiky be dia mandrafy tsy azony olona izy ka raha mba tody any amintsika tody any amin'ny mpandray andraikitra izay dia mety hoe hahafinaritra fa izay toy ny mba amin'izay koa mba matoky izany ny olona amin'ny fepetra izay apetraka ihany koa ary eto dia manipy-teny kely ihany koa amin'ilay hoe tsy fahatokisana ny tarehimarika samy aloha tsika samy heritreritra hoe tokony hatoky ve sa tsy hatoky ny tarehimarika homen'ny fanjakana ka raha tsy hatoky ary dia inona no ifaharanao eo moa izany ray aloha izay fantaniana voalohany izay fantaniana faharoa hoe rehefa ohatra ka te hilaza zavatra dia aleo tonga dia atao mafonja dia tonga dia entina daholo ny porofo rehetrarehetra dia amin'izay mifampatokisika hoe samy te hanasoa fa tsy hifanakina fotsiny izao izany izay ny amin'izao fotoana izao anjara briky entin'ny Gasik'Arts hoe ndao isika samy heritreritra afaka manakina soma tsara mihitsy ohatran'ny nataonay teo voeo momba an'ilay hoe iray metatra sy ny masque andao mba atao ohatrany hoe mba hampilamin-tsainantsika satria tena anisany naman'ny virus ianao raha tena mampistress be amin'ny namanao ihany koa. Marina mihitsy ny izay raha mahatomary izao ary marina hoe tsy hanakina foana ary isaky ny anankiray mba hideraiko kosa angamana tsika rehetrarehetra manahita fa dia nanaraka an'ireo toromarika ny malagasy tsy mivoaka nahita an'ireo sary mety diso mety tsy fantatro fa raha nahita an'ireo atsika avy alavitra dia nahita izany fa tena nanaraka ny malagasy fa tsy nisy olona ohatra hoe iny beorika iny feno olona foana tena tsy misy olona nanankiray ary sady ny anankiray mba deraina kosa mba misy zavatra izany azo deraina ny malagasy hoe nanaraka atsaka sy andavany izao fepetra napetraka mba hirosoana amin'io marina fa mety fitondrana tokony ame ohatra kanefa kosa mba ny malagasy nanaraka tsara fitsipika nomeny ka dia mba hideraina koa ny malagasy amin'izay zavatra rehetrarehetra izay.
Zay indrindra, zay fantsaratsika brikintsika izao fa amin'ny ray amin'ny afaka minitra vitsivitsy atsika mbola iresaka ihany koa anty coronavirus ity. Anjara briky. Vamicine Corona, corona, virus Corona, corona, virus Corona, corona, virus Corona, corona Aretina manduza tsy mamela mahazo Aretina vovô io tsy gripa ho anatazo Tany amin'ny firenena hafa efa betsaka ny lavo Ka anao safidy soroka avesa itsabo Ka mbala zao anay zay zavatra tokony atao Zavatra tsy sarotra ny tanana sasao Na mikoaka na mevina tapeny vavanao Atsony nelanelana remetatra tsy latsaka Arony toromarika menu vovô tsy tapaka Ka apitapitao fa mbola bera tsy mafatatra Azavarina misozo hoe Kikandray zao io So dia menina rapitsy ta mivavanao anio Mbola be dia be hoan Reo minitsy malale Reo mody adale Manavitsofina Mbola maro be hoan Ireo mody miala bale Reo misalasale Aretina mandozane izy hoe Aretina mandozane izy hoe Mamenemnena tadidi hoe Miarany tenanao ianao dia midika fiarovana ny hafa koa Corona, corona, virus Azadino manoary vava lanikalomoy Corona, corona, virus Azadino manasatanana matetika Corona, corona, virus Anao le elanelana remetaka Corona, corona, virus Ereza mihinanao ty corona nieriterovana Madagasikara, tiako ny tanrazako Ka arovako ny tenako Mba iarovako ny ankonako, fianakaviako, ny namako Tsy fotoana mifameza tsintsony zao Foazarikasy azavarimbarina tsone Tsy mila mikropaka fa ianao mila tone Mijanona ny trana za misy mivoaboaka So voavoanenina fa efa tara loatra Kanoanay androany ngetetavina rapitsy Mba mereta kely anato fotoana vitsy Fa io aretin'io angeka tsy mitsitsy Misy remini mikiby Sa tsy fahalalana Fa sarobida ngeridada fahasalamana Arao mifandaminana zay vola za miflo Mba ho anareo tonga saina fa za maflo Riba oka malagasy latokana niena Mbola be dia be hoan Reo minitsy malale Reo mody adale Manavitsofina Mbola maro be hoan Ireo mody miala bale Reo misalasale Aretina mandozane izy hoe Aretina mandozane izy hoe Mamenemnena tadidi hoe Aza manao dokotera tena Manatona mpitsabo raha misy ny tsy mety Corona, corona, virus Azadino minina voankazo be vitamina C Corona, corona, virus Amizana otrano razadino manao sporo Corona, corona, virus Madio mavikasoka, mifanoroka, arofamiana amin'ny olona Corona, corona, virus Arotomarika voalaza mpitsabo Kapitapitao amin'ny avakoany, apitao amin'ny avakoany Apitapitao amin'ny avakoany, apitao amin'ny avakoany Fa io ngearetina tsy misange Covid-19 zay voany io ande mampamange Covid-19 fa io ngearetina tsy misange Covid-19 zay voany io ande mampamange Covid-19 Coronavirus Coronavirus Kenet Music Mijai nega Ireto no razy no toazako maly atolotro anao Mba ho ny fofalifaly satria tratry zao Nipity ambeza ny fanambarana ny
mandrakizay nivonina voko niniko nalaina natao mavomavo fantatro matsy ny zavaka saina fa somaravo marigarity batiko hita tanatiny maro fa ino mitondra fiteny miampita ka fantampataro nivonina voko niniko nalaina natao mavomavo fantatro matsy ny zavaka saina fa somaravo marigarity batiko hita tanatiny maro fa ino mitondra fiteny miampita ka fantampantaro ny violety de manaborofo ny fotsy zaraina sady mitory fititsy mba miofo ka tena lalaina nivony mboasary de tiako ka aza simbana fa io no foto trizay ato ampoko dia fanantenana Ola eo ampianona tranony fandarana Gasikara anao ry Mpianajaina araky ny efa voalaza tany ambilohany moa zany fa dia afaka enonao mivatana ny fandarana ary zany kisa nefa ny raha ohatra ianao manana Facebook dia afaka mahita mivatana ihany koa. Isan'ny azo lazaina hoe trakefa anankiray trandrahany Gasikara sy ny DRS radio zany amin'izao fotoan'izao zany no mampitanao mivatana ny fandarana Gasikara sady maheno feo anao mahita ny sarina ihany koa. Afaka fotoana fotsika dia hiverina amin'ny resaka coronavirus na ny Covid-19 izay miseho any Madagasikara. Fombafomba fiseho ny ezaka ataon'ny fitondrana any Madagasikara amin'izao fotoana izao fa dia rositsika hiaraka amin'ny eliteo indraytsika nahazo lehilahy trandraka. Isan'ny hira vaovao eto amin'ny fandarana Gasikara izy ity atolotra mpitiavana ho antsika rehetrarehetra mpiaino. Tadiavano ady amy raha tsisy dikanzanara rotino anao efa ty ala zay raha tokano mibarara zana makivera nataonanao ny alabala ny tegna mari tsy hoe za diso nanagnan ratsy nanjary fa izy nahitany hafa ninareo zegny efa tsy tafa olo maro mikoragna izy tsy misitriky nahazo lehilahy voaky tsy tagna vehivavy izy nipoerapoera ny alazaka nefa nahazo lehilahy nefa na azo lehilahy trandrake
solo mampiadiny agnaty lakoro bakarisanandra fa mamegna trolo bevavize ipoerapoera ny alazaka nefa nahazo lela itrandraka izy emy tegna ho sambatra nefa nahazo lela itrandrake nahazo lela itrandraka izy ae bevavize ipoerapoera ny alazaka nefa nahazo lela itrandraka izy emy tegna ho sambatra nefa nahazo lela itrandrake nahazo lela itrandraka izy fedanagna kanefa ninany fatinay miaigny tankilako anao tsy nazaka nagnategna ahazo mpanjaka nefa vitagna vaboko babaka sady voadaka satria le vaza tsy voatagna izy ty vody amy tragno ny alagna hana amy tamy zano mivoary de voly satana Gasik'Arts. Gasik'Arts. Serasera Vaovao tapatapany tontolon'ny kanto malagasy kultoraly fomban-drazana Gasik'Arts. Farani indram tsikimunda Kefama più bazaba samaru Farani indram tsikimunda Kefama più bazaba samaru
mampio vazava samaro Flavokinina ny entsika teo miarana tamin'ny hery. Hoana moa izany toy izany resantsika amin'ity coronavirus ity. Toy ihany koa ny fandarana Gasik'Arts izay eto Toulouse avy eto Toulouse moa izany ho anareo izay mbola tsy mahafantatra miezaka hatrany izay efa 9 taona izay no nampita vaovao teto aminareo izany ary tsy ambaka an'izany ny androany na ohatra raha tsy mivantana ny fandarana satria noho ny tokony hoe tsy maintsy miboka atao trano tsika confinement hoy ny fitenenana raha atao amin'ny teny frantsay izy. Vaovao kely ampitaina marina fa ny any Madagasikara no arahantsika tsy afaka nefitsika ny tsy hiondrika mpanajana moa izany tamin'ny nahalasana-ny dokotera Jean-Jacques Arzafindranazy izay dokotera miasa teto Frantsa moa izany 20 taona izy ary namoy-aina izy tamin'ny fitsaboana teo am-pitsaboana izany ireo mpiara-benina aminy taty Frantsa ka dia miondrika mpanajana tompoko isika. Manaraka izay rehefa miresaka ihany koa tsika ny flavokine, ny chloroquine efa misy moa izany ny eto Frantsa moa izany dia efa hoe afaka mampiasa tsy hoe chloroquine ny ampiasaina fa hafa kely noho ny chloroquine fa ny foto moa izany dia chloroquine. Dia mampitandrina ihany koa izany tomboky lasy tomboky vavy fa azo atao foana ny mihinam-panafody fa hoe mainy endoboantsy dia hihinana an'iny tsia makany amin'ny dokotera ianao dia mihinana azy raha ohatra ozy ny dokotera hoe iny no mety aminao ianao tsy fantatra izay mahazo anao ankoatra an'io coronavirus io mety zavatra hafa ny tokony hiety aminao na dozy hafa ny tokony hiety aminao fa marina tokoa tsika raha tamintsika tany Madagasikara dia mihinana chloroquine asa hoe eny tanora aloha ny vakiny ngambany hoe ny tanora mety tsy mahafantatra an'izany fa natao hoe tsy dia nampaninona loatra haninona an'izany taloha na tsy marary ianao fa hoe mba hisorohana ny paludisme tsy hoe ny fihinananao azy taloha sady nangidy be misy ny sasany atsipinany anaty lavabo sa io marina mihitsy izay fa tao anatin'ny fanabeazana ny tanora malagasy ary ny fitazana ny zaza malagasy taloha dia namena ny vakina indray mandeha isan-kerinandro na ohatra raha tsy nisy tany am-pianarana dia tao atokantrano tsy fantatry ny tsika efa teo aloha nafantatra an'izay fa tsy maintsy mihinana ny vakina isan-kerinandro rehefa tsy mihinana am-pianarana dia mihinana any an-trano. Dia nefa n'izany tsy hoe isan'ny hoe nentina ohatrany hoe azo lazaina hoe miaro atsika tamin'le aretina mety mbola tsy nisy an'izany coronavirus zany tamin'izany andro zany raha tsy fantatro fa mety tsy dia nisy loatra le paludisme zany tamin'izany. Dia izay dia tena hoe tsy hoe kory tamin'izany afaka hohanina fotsiny le izy dia zao koa ianao andeha hilahatra any amin'ny farmasia dia handrapaka an'iny eo tsy mety izany fa tsy maintsy mijery dokotera izay zany aloha ny torohevitra voalohany nefa tena hoe torohevitra mahasoa izay. Mbola mijanona ity ivelany antsika avy eo tsika iry roso kely any Madagasikara ihany koa moa izany amin'ny atao hoe ny zanak'ampelezana aty Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy hoe kory sanatria misy ny confinement sy ny karazany dia anadino sy anidy varavarana fa tena misy mihitsy finiavana izany eto avaty ivelany Madagasikara moa izany atao hoe manao levée de fonds ireo moa izany dia farafahakeliny anankiefatra ny levée de fonds amin'izao fotoana izao moa izany no hita eny amin'ny tambazotra eny. Izay izany mba tiana ampitaina ihany koa satria fantatra fa misy miaino ihany koa moa izany any Madagasikara fantatra fa misy miaino be da be ny aty Frantsa fa tsy Frantsa irery fa eraky ny Europe dia afaka ianao izany mijery eraky izao tontolo izao mihitsy marina ianao indray matotra aty amin'izao fotoana izao eraky izao tontolo izao dia afaka ianao mijery ihany koa
ny internet zany misy ny levée de fonds atao mba satria hoe mety mila masque mety mila sakafo tahaka zany dia manao fanomezana moa zany fanampiana na ny nafaritra aiza nafaritra io zany misy eo amin'ny internet dia zay azonao jerena amin'ny internet koa zany dia mialatsiny fa dia ho tolonika eto moa zany le izy hoe misy zany any Canada misy ny atao hoe eto Frantsa ihany koa misy ihany koa ny ho an'ny Toamasina misy ho an'ny Antananarivo izany rehetrarehetra zany ho hitantsika rehetrarehetra ao amin'ny internet ka eto dia tsy hoe hanao dokam-barotra akory fa ny Facebook nizako an'io nahitako an'io vaovao manambatra ny ireo levée de fonds izay ho hitanareo io ka azonareo atao tsara zany fa tsy hoe inona re azoko atao any Madagasikara dia eo ianao tatakolaka sy tomana fotsiny eo fa efa misy olona manao ezaka aty Andavoleka aty azonao hitondrana fanampiana. Fanampiana zany tsy voatery hoe ilay marary fa mety ilay mahantra koa izay amin'ilay hoe tsy ohatran'ny hoe PPN zany zany zavatra zany azonao atao. Marina ilay fanampiana tsy mety ametra-panontaniana ianao hoe makaiza ilay vola omenao makaiza ilay zavatra ho ataonao zany ny ezaka dia io zany dia ohatran'ny hoe fanambarana ny ezaky ny tsirairay ary mba hatonga ho zavatra hoe hongeza be araka ny teny Marizao teo zany hoe mety hividianana zavatra iainana andavanandro savony menaka sakafo tsy fantatro zany fa misy tsipika misy tanjona ary misy zavatra hoentina anaovana ampiasaina ireo vola voangina amin'io zavatra io. Indrindra asa raha afaka mandefa hira kely tsika ampitana amin'ny vaovao hafa indray fa avy eo fa ao aloha izy ianao DRS radio confinement total sa Iron. Tena tsy afaka mivoaka le Sara tsy afaka 15 jours confinement total ma chérie tsy afaka makany aho malalako hijanona ato an-trano aho hijanona ato an-trano fa matahotra allo tena mialatsiny akifa tsy afaka makany feno coronavirus ny any ivelany any tena mariny allo lo par telefone janona ato an-trano zao mety amin'ny sairon tsy aleo velesy tapitra le 15 jours dia ato anaty Facebook tsika mifandamora ao fa komanteko ny PDP andry dia asiko karakara dia totofako emoji eny ary tsisy olona natondro na amin'ny alina tsisy samivoaka fa confinement total tsy afaka makany aho malalako hijanona ato an-trano aho hijanona ato an-trano aho fa matahotra tsy afaka makany aho malalako hijanona ato an-trano aho hijanona ato an-trano aho fa matahotra dia rehefa mifamihantsika dia asiana elanelana ray metatra tsy mety hoa mamoromorokira zao mampiakatra filinina sady miconnecta manaraka vaovao hoe manahoana ihany kay le corona any amin'izao sary tahotra fa mba mitsinjony any afary rehefa aveo ary mbola hitady ravitsary ho ataona hevoka mandritry ny herinandro dia rahana dite sakamalao rehefa avy mandro tsy hitatsony akifa leo aloha misoroka na tianao ary dia tsy afaka amin'ny anoroka
itiavakanao ange matonga na tsy hoany sao tsika roka ranomaso ny afarany kamba enoy moza kamba ekeo moza fa tena tsy mivazivazy hoale tiavaka makany aho tiavaka makany aho malalako itsanona totrano aho itsanona totrano fa matahotra tiavaka makany aho tiavaka makany aho malalako itsanona totrano aho itsanona totrano fa matahotra ay okey rehefa ianao aza mandendeha janona ao an-trano dia manaova voko be fotoana mantsy zao mba manatavitavy teny lokanay ary ato tsaramaso tsisy heny tiavaka makany aho tiavaka makany aho malalako itsanona totrano aho itsanona totrano fa matahotra tiavaka makany aho tiavaka makany aho malalako itsanona totrano aho itsanona totrano fa matahotra mahafinaritra isan'ny azo lazaina hoe tena mitantaran'ny le confinement mihitsy ngamba zany le fijanona ao an-trano maro ny zavatra voalazany teo ary izy tsara apitaina ngamba ny tsaiky nazo resahana koa maro izao dia hoe isan'ny malagasy dia manan-karena amin'ny zavaboary ary isan'ny anankiray voalaza teo ary isan'ny anankiray voateniny maro aty ampitan-dranomasina zany hoe ny ravitsara sy ny huile essentielle zany fampiasa amin'izany artiste malagasy ary ao anatin'ny azo lazaina hoe ny fepetra ny raisin'ny fanjakana sy ny ministeran'ny fahasalamana ngamba dia fandraisana ny asa sy ny zavatra ataon'ny professeur Ratsimamanga. Zay indrindra efa namoaka zany ny mirata amin'ny herinandro ity hoe misy kit amin'ny fiarovana ho tsy ho voan'ny coronavirus izy tio tsy hoe fanafody hoe efa voa ianao zany dia ino ny mahasitrana anao fa hoe miaro anao izy io zany ohatrany hoe misy tena ohatrany hoe sakana mihitsy zany ho an'ilay virus ny fanafody omeny marina nazay teo fa na ny ravitsara ane zao ohatrany hoe efa professeur Ratsimamanga voaresantsika teo fa misy ihany koa le anankiray le manao an'ilay vaniala zany le nanao homéopathe taloha Ratsimibony iny aloha tsy voatenin'ny fanjakana iny fa hitanao ihany koa amin'ny page Facebook zany hoe efa be da be koa mangataka aminy ny ravitsara satria ny antiviral zany hoe manakana an'ilay virus tsy hoany aminao zany naiza ndray zay eran-tany efa mampiasa an'iny rehefa hoe tonga ny fotoanan'ny grippe aty France moa dia misy grippe isan-taona izay mamono olona betsaka ihany koa dia hoe tonga ny fa tsy voalaza rehefa tonga ny fotoanan'ny grippe dia lasa mandeha maka ny pharmacie aty France zany dia maka le ravintsara misy an'ilay anankiray hoe ravintsara tsy inona izy fa le ravintsara tena misaotra ravintsara ohatrany any amintsika mihitsy ka avy any amintsika manana an'ilay principe actif an'ilay antiviral manana an'izay tsika ary za zao tamin'ny herinandro ity dia niantso olona be da be tsy mifanena moa izy zany mazava ho azy satria za mipetraka any an-trano dia maniantso rotely any hoe dia inona zany nataonareo zao any dia mihevoka ravitsara aloha zay aty zay valitenin'izy rehetrarehetra zany hoe tandremana ihany koa na izany fa tsy hoe hihevoka an'iny ianao dia mpanidritry ny ray andro ianao eo ihany sasany moa zany hoe mihevoka ihany koa ny kininipotsy tandremo fa marary be ny tendako raha ohatra ka le izy tsy hoe iny dia tonga dia tofanao eo le izy fa misy dosage kely ihany na izany fa mahafinaritra amin'izy dia zay hoe tsika zany tsy mena amin'ny tany hafa mihitsy raha resaka hoe fitsaboana raha ny zavaboarintsika ireo ihany ange no entina sitrandrany ny tany any ivelany mampatsiahy fotsiny eto ohatra na ny resaka le pervenche de Madagascar nisy Amerikanina nitondra azy tany Amerika dia nambolena be tsy navity ny tany fa tsisy principe actif mitovy amin'ny tany any Madagascar le izy zany hoe le tanyntsika mihitsy zany no azona n'le onore zany le ravikazo le zava-maniry ahafahantsika mitsabo
ny raokandro malagasy moa dia manginy fotsy. Ianao nge variana makeny an-tsena dia antanilo. Za moa dia nandany andro mihitsy tamin'ny ty farany voalohan'ny taona ity nijery an'ilay raokandro malagasy nanontany an'ilay ramatoa teo amin'ny fa dia ity zany ahoana dia ity zany ainy tanteraka mihitsy. Dia rehefa dinianao ny anaran'ilay zava-maniry tsikany dia tena hoe sady nisy fandiniana no tena hoe voaborofon zareo. Fa maninona natao hoe mandrava sarotra, maninona natao hoe be da be na ny hazo ary tsy voatery ravikazo fa ny hazo io écorce ahoana moa zany ny hodikazo. Zay dia ohatr'izay ihany koa dia zay hoe rehefa samy mitady ary ny sinoa ny européenne fa malagasy koa anisan'ilay mitady ary anisan'ny atao hoe manana ny toerana lehibe amin'ity adiny coronavirus ity dia aza menamena zany fa mitsoroa tsara dia mitsiki ihany koa fa io any malagasy io mbola averika fa raha ianao mitanondrika ny sainao sy ny vatanao miaraka mitanondrika zay koa zany fiadina amin'ny aretina koa zany tsy resaka saina fotsiny na vatana fotsiny fa izy roa miaraka. Zany hoe araka ny tenin'ny Marizao zany dia hoe rehefa tsy te ho tratran'ny coronavirus ianao dia coronavirus ianao dia mitsiky fa anisan'izay tena marina mihitsy zany ary tiako lazaina zany fa dia tsika malagasy ny aretintsika malagasy dia betsaka zavatra ary azo lazaina hoe isan'ny fierté atsika malagasy zany. Maninona moa tsika malagasy amin'izao fotoana izao zany hoe mbola vitsiny no tratran'ny azo lazaina hoe tena tratran'ny le aretina. 5 fotsiny izy teo hatramin'izao aloha ny taremarika ny meny ny sapandra sy sapandra avy eo tsika tsy fantatra hoe marina ve sa tsy marina tsy raharay mandinika an'izay fa hoe maninona no mbola kely dia kely ny enganeka hijanona amin'izay enganeka hijanona amin'izay fa tiako lapitaina amin'izay zany dia hoe isika malagasy dia manana n'ilay fierovana voalaza teo zay ary efa mirona be da bebe koa any amin'ireny ny malagasy. Ny fanafody vidiny any amin'ny fivarotam-panafody dia maro amin'ny malagasy ny tsy mahatakatra an'izay fa dia aleony miroso any amin'ny nefa ny taloha ny farimady na vokatra fanafody tena nasitra na za aloha dia vavolombelona mihitsy tamin'izay tena nasitra na resaka hodikohaka na hodikivo na mety fa dia bon zay moa zany izy zay. Zay zany ny misy anampiana ny mombamomba ny inona ny azonareo. Raha resaka ny fahasalamana aloha dia zay fa raha le resaka hoe dia manahoana zany zao ny tanàna ny amintsika ny hoe Antananarivo zany dia tena tsy misy olona tokoa aloha misy sary dia tena hoe tsisy olona mihitsy eny an-tanàna eny fa dia tsisy mihitsy saingy zao izao somary nienjana kely ny fanjakana raha ny zoma fa 7 amby 20 volana mars satria mitady iverina tao indray ilay mpivarotra kely eny an-dalana ireny zany ilay hoe tsy mivarotra hanina izy na zavatra hoe tena ilaina hoe maika fa mivarotra entana majinika sy ngamba dia mitady iverina satria zareo zany hoe tsy manam-bola tsy manam-bola izy dia ohatra hoe inona no anay androany fa tsy maintsy mivarotra zay dia somary tsy maintsy nienjana kely ihany fanjakana tamin'ity zany tena hoe na mandola amande na tena mandroaka fotsiny izao an'ilay mpivarotra izay tsy maintsy mila disiplinisa fifehezan-tena moa zany nefa sarotra iny zany izao no tena sarotra amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao na ny samy mpiarabelona raha samy mieritreritra hoe dia ahoana moa zany no ataon'ireto olona ireto tokoa satria no an'ny androany mety rahampitsy vao azony tedaviny androany ny zavatra no azony androany mety le sakafo omaly iny ny tokony aloha fa tsy ny androany akory mety hoe ahoana moa zany dia mbola eo zany aloha tsika izao amin'izao fotoana izao fa na izany na tsy izany ary moa zany dia hoe amin'izao fotoana izao manao ny fanadiovana sy fa ohatra hoe désinfection zany fialantsika amin'ilay tsy ahitana an'ilay teny azy ohatra hoe sady manadio no manala le mety hoe hitondra microbe ho anao zany manadio ny lalana sy ny lalankely amin'izao fotoana izao raha ny eo amin'ny faritra Antananarivo moa zany izay koa zany ny hita dia eo zany hoe tsy maintsy mifandanjy eo le hoe fiarovana an'ilay mponina tsy ho fatonaona
sy fiarovana an'ilay mponina tsy ho fatin'ny coronavirus. Raha ohatra moa tsy voatery hoe ny olona voan'ny coronavirus koa aloha dia maty daholo. Izay koa dia tena tonga tsy maintsy tsindrina izay. Izany hoe sady misy lafitsarany izay, misy lafiratsiny anindrina azy. Misy lafitsarany hoe amin'izay ny olona tsy betebeteby rehefa voa tsy voatery hoe sanatria izany ho faty. Fa misy lafiratsiny satria ay ve tsy ho faty akory dia aleo ary izay izany e. Aleo ary izay izany rehefa ohatr'izay dia aleo ary izay izany hiasa fa hita eo ihany. Dia eo izany tsika izao e, mbola samy mitady vahaolana hoe ahoana ny fomba hiarovana ny olona tsy ho fatinoana. Ahoana koa ny fomba hiarovana azy tsy voan'ny aretina coronavirus. Izay izany no ohatra amin'izao. Dia misy hevitra maromaro eny hita izany fa izany fitaizana ny sain'ny olona izany any Madagasikara. Ohatra izao dia manao misy ny sasany ohatran'ny hoe manao tantara kely, misy ny sasany ohatran'ny hoe mandeha mihitsy izy dia miresaka amin'ny olona hoe manabe ny olona hoe ahoana ny fomba fanasana tanana. Misy tanoha izao nahafinaritra dia ohatran'ny hoe mitondra rano madio izy dia manasa ny tanany ohatran'ny hoe mampianatra ny olona hanasa tanana izany ho an'ireo olona izay tsy voatery hoe mahita rano isan'andro, somary mahavariana ihany fa izay moa ny antsika izay dia izay moa izany mitondra anazy. Dia ohatr'izay ihany koa ny ohatran'ny hoe finiavan'ny olona izao misy an'ilay ramatoa iny asa fahitanareo tamin'ny internet. Ramatoa be efa tena zokinjokiny mivarotra gazety. Dia izy rehefa mivarotra gazety io tsisy mpanjifa akory. Fa dia hoe anontaniana izy hoe fa manino ianao mbola mivarotra gazety io. Ka rehefa tsy mivarotra ozy izy tsy mihinan-kany. Dia izay izao anisan'ilay nanaovana tsipaipaika taty Andafindriaka mba hanampiana ny ramatoa iny sy ireo izay tsy manan-kelovana. Ao ihany koa ilay hitanareo ilay hoe katiminy. Dia tonga ny pôlisy miteny mahita an'izareo tsena teny da namody daholo nareo. Dia izay ramose odiaisa fa tonga hevitra aminay e. Eo izany tsika izao mbola sarotra mamaha an'izay olana izay fa misy aloha izany amin'izao fotoana izao ny renin-katramy ireny natao tany amin'ny hôtely. Fa misy ihany koa ilay mponina atao Antananarivo ilay hoe mpitady ravinahitra tao izany dia hitanao mandeha mitanjozotra, mandeha kilometatra anjatony hoe ody any amin'ny tany misy azy azy na any ambanivohitra na any amin'ny faritra hafa izany satria tsy misy intsony ny taxi bus dia mandeha tongotra izy izany. Izay no azo atao angamba ny hoe vao ampitaina kely amintsika ny amin'ny androany izany fa iny moa izany ho hita izay ny toe-javatra hita sy heno amin'izao fangalana ampeo ny fandaharana izao sy antsara. Angamba rehefa atsoatsy dia hitanareo amin'ny Gasikara ihany mampita vavoatra ihany koa izany Gasikara amin'izany rehetra izany. Izay ny azo tatitra hoe azo atao amintsika izany raha ny androany no jerena asa raha misy zavatra tianao ampiana amin'izay na tsisy hanampiana tsisy hanalana fa dia marina avokoa ny voalaza teo ary manainga antsika hanampy natevin-daharana an'ireo fanampiana izany amin'ireo azo lazaina hoe fanangonana tsipaipaika ao amin'ny tabatsotra ireo izany dia manampy ny malagasy ianao marina fa mety io ilay hoe erikerika matsotra-drano ary azo lazaina hoe mianampy an'ireo azo lazaina hoe tena sahirana any Madagasikara. Fa any hoaniny androany ara tsy misy maika moa fa hoe sanatria izany hoe misy fanafody hovidiana na fitsaboana ho atao. Izay indrindra. Dia mitoy ihany ny fandarantsika lazaintsika izao hoe iarahana amin'ny Dago Radio Sound izany DRS Radio moa izany. Izy no eo amin'ny teknika amin'izao Andry Matondra ity mifantinanirantsika rehetrarehetra na indrindra ity fandaranty tena koa izany manolotra ihany koa. Fa mbola mitoy ny fandarantsika eto amin'ny Gasik'Arts. Asa inona ny manaratsika eo tena Matondra ity? Tsy reny Rebecca. Rebecca. Oh, oh, yeah.
adity aminao zao amakivaky dunia izy koa tianao vongony aripetraka aminao zao nagnano sonia izy koa tianao milozako tragnondreny sagnatratsireny reny hamagnony firenena taninao zao hetsigagia fa izy akitigny Fau
famiana fanire famagaiai animatsika kisineny anireo afanatina anilay lolo manjeny natire manipodina enirichotu enirichala maninanareo zahary miantso fatsia famiana farire famangaiai farire famangaiai farire famangaiai fahazony tatsambo araky ny voalaza teo moa efa voalaza tany ambelohany ary mety tsy voalazatsika fa raha manaraka ny fandarana amin'ny vatana ianao manaraka ny eo amin'ny tabajotra zany dia hitanao reo azo lazaina reo clip reo ronatsary reo ronakira zany miaraka amin'ny sary hitanao amin'ny vatana isan'ny azo laza hoe ezaka anankiray ko zay amezana atsika zany zavabaovao zavatra mpitainy eto amintsika toy ny fandarana ao aorianany tsika dia ny resaka momba ny 7 marsa zany hiaraka amin'ny MDRM ntsika Madagasikara tanindrazanay Gasik'Arts. Gasik'Arts. Serasera. Vaovao tapatapany. Tontolon'ny kanto malagasy, kulturaly, fomban-drazana. Gasik'Arts.
Dia zay moa zany ny rany ampiarana teo 29 mars 47 29 mars 2020 telo amby fitopolo taona zany zao ny taona ataony ampiarana zany hoe efa tamin'izany dia zany hoe tsika moa zany mbola voazanaka tamin'izany dia efa nitaky ny fahaleovantenany izany ny malagasy tsy nanana hoe fitaovam-piadiny izy na tahaka izany fa zay teo am-pelantanany mety miady moa zany ary dia notoerany frantsay mafy mihitsy izy tamin'izany mba tsy ahomby zany le fikomiana nataony malagasy tsy sanatria koa hoe hanamaivana an'izay no ka hoe tonga dia hoe izay no atao tenena aingakaingana fa ny tena tiana tongavana dia hoe hatramin'izay nitolomana tsy nahazona fahaleovantena aloha zany tamin'ny fito amby efapolo fa efa taty amin'ny valo amby dimapolo voalazao repoblika malagasy zay vao enimpolo zay vao hoe fahaleovantena zany nonome tsy tena hoe azo moa zany dia hotsika hoe inona no azontsika atao lehibe indrindra amin'izao fotoan'izao roapolo sy roa arivo mba hanomezam-boninahitra zany ireo mahery volantsika tamin'izany ka eto dia tena miala tsiny fa dia mbola tsy maintsy resaka n'ity atao hoe coronavirus aloha satria izao le izy zany fitiavan-tanindrazana koa ny antony ohatrany hoe ananatsika ny atao hoe fanekena izay atao hoe mijanona ao an-trano taloha ny olona zany asaina miady mba tsy ho ripaky ny aretina ny mponinao aminy mba tsy ho ripaky miady tsy ripaky nyzaozao any ivelany izy asaina miady tamin'izany efa mamefiry rehefa mianao zany mibaly any aminao mety ho tonga sanatry izany zao amin'izao fotoan'izao ny antanina aminao hoe mipetraha any an-trano mipetraha fotsiny any an-trano fa zay ny anifany fotoana fitaovam-piadiana lehibe raha tianao ireo mpiara-benina aminao ireo dia zay zany ny izy ohatrany hoe tsy ampitahiko mihitsy fa hoe amin'ny maha-olom-pirenena aiza ny asianao ny toeranao hiandra le mpitondra ve ianao hiandra le tena olona tena hitolona fotsiny ve ianao dia ianao aninona zay moa zany le izy fa dia hoe andao mba homena voninahitra zany firenena izany amin'izao fotoan'izao angamba ny fotoana ahafahany Madagasikara indrindra hoe mijery sy miloha amin'izay tiana soa azy satria nahoana ny firenena iray manontolo ny rehetrarehetra dia efa samy mieritreritra fa dia hitotongana daholo zany amin'izao fotoan'izao dia samy tsy hitovy ny omaly ny ampitso ny androany koa moa zany fa tsy hitovy tsony ny omaly sy ny ampitso aorianan'io coronavirus ka tsy izao ve tokony fotoana hijerena hoe aiza ny herin'ny malagasy efa hita zany zao fa tsy mikadikady raha mahatafita na ny mahampanankarena ny tany amin'ny kapitalisme sy ny karazany fa anisany zany mahatafitanao fa mety misy modely hafa mety ho vitantsika ihany koa nge zany hoe izao mba eritreritra fiarahamonina hafa vitantsika zany fiarahamonina hafa tsy hoe andeha aka planety hafa akory tsika tsy izay le izy fa hoe do ijoro amin'ny malagasy samy joro amin'ny hevin-daholo ny olona amin'izao fotoan'izao fa ohatrany hoe na ny sonoana eritreretina nanankarena be ohatrany somary sahirana ihany ny Etazonia moa amin'izao fotoan'izao efa tsy lazaina intsony dia hoe fa maninona raha mba modely hafa ihany koa hita zany fa ohatrany hoe remis à zéro ny compteur tsy économique akory zany fa hoe amin'ny maha olombelona mitovy daholo ny olombelona amin'izao fotoan'izao eo amin'ny asehan'ny aretina sy ny coronavirus dia ndao tsy ho ambaka ny hafa sika fa ndao koa sika mba hitolona voalohany ataonao aloha zany dia mipetraka ao an-trano sarotra ve zany tsy mivoaka an-trano raha ohatra ka tsy asa ianao zany fa io dia miresaka sady ny aty ivelany moa zany no any tanindrazana mihitsy ireo hoe tsy maintsy miasa izy hanavitra antsika
dia ajaina izy dia efa napitika azy voalohany dia mijanona ao an-trano. Faharoa dia mieritreritra hoe ahoana ve isika rapitso hoe fomba ahoana mety isika na resaka angovo izany mampatsiaro anahy an'ilay sarimihetsika ilay hoe horonan-tsambo izany ilay ady gasy hoe manana amin'ny maha izy azy ty Madagasikara ty raha sanatry n'izany hoe misy hoahoaka morodana daholo izao tontolo izao isika efa mahay miady isan'andro ke tsika ny mponina any amintsika rehefa miady rehefa tsy kolokolo dia aretina rehefa tsy aretina dia rivodoza rehefa tsy rivodoza dia fifosana raiky izao tontolo izao rehefa tsy fifosana dia miavana isitranao na tsy isitranao sy ny karazana ady daholo izany andao zao dia efa tsika dia efa manana ny maha izy atsika izao tsika dia ndao ary tsika be tanora any Madagasikara ary be finiavana dia tena hoe misy tena hoe moramora aminao no miteny eny tsy mora manao zavatra fa afaka manao zavatra na sarotra dia ndao moa izany na resaka fitsaboana io na resaka fandrindrana amin'ny fiarahamonina io na amin'ny resaka angovo mbola veriko na ny resaka ihany koa hoe fiankinan'ny dobe fahatany indraindray amin'ny zavatra tokony hoe ohatra izao hoe hanao vovo puis tsy hiandra an'ilay olona avy aty ivelany tsika vao ahay an'izany fa haintsika izany zany ohatrany hoe misy zavatra tokony ho haintsika ndao amin'izay ato tsisy afa-tsy malagasy izao ny ankinan'ny malagasy raha hoe resaka fiarahamonina satria fa midy daholo tsinaka fa midy daholo izy zao dia daholo ny afaka ataontsika amin'izay asa raha misy anam-pino izay na misy analana fa araky ny filamareo eto amin'ny Gasikara moa dia azo lokianina hatrany ny zavatra teneninay eto amin'ny Gasikara efitra ny ampiadiana fa tsy hoe andeha hifampitady eny amin'ny internet eny kokoa fa raha misy zavatra tianao hanampianan'izay na tena tsy mety amin'ny sainao dia ento amin'ny loha hevitra sy ny vedikevitra fa tsy hoe raha tsy ve solomasonao dia tsiko ny teneninao tsy izay ny tentavin'ny Gasikara aiza ny hanampiantsika ifanampitsika amin'ny hevitra zay zany fa dia iroso amin'ny hira manaraka isika. Itani sa
Itorasantsika eto amin'ny diarin'ny Gasik'Arts amin'ny filazana moa zany anaratsika eto am-pelatanantsika dia avy any amin'ny FPMA Toulouse izay manambara amintsika fa ny fanompoam-pivavahana karakarain'ny FPMA Toulouse dia azontsika arahana amin'ny YouTube sy Facebook isaky ny alahady amin'ny 1:10 ora ho fampaharizana sy fiarahana mivavaka manoloana ny zava-misy eran-tany. Ohatr'izay ihany koa ny FPMA nasionaly izay manombana fotoam-bavaka ho fampiarahizana sy fiarahana mivavaka ihany koa manoloana ny zava-misy eran-tany. Arahana amin'ny sitan'ny FPMA Church na ny application FPMA France izay manome ny roa iainona ireo fandaharana ao amin'ny radio Anjomara sy radio Vatsy ny alatsinainy, ny talata, ny alakamisy ary ny zoma amin'ny 4 ora hariva sy amin'ny 7 ora hariva. Manampy kely raha ohatra ianao tia fantatra tsara ny fotoam-pivavahana amin'ny FPMA Toulouse zany dia afaka mijery ny Facebook ny zareo Facebook FPMA Toulouse. Zay indrindra, misaotra anao Andriamatoa Jackie. Zay ny atao hoe filazana izay tokana izay raha ny anoio moa zany fa 20 ny volana marsa fa dia mirositsika amin'ny hira faraparany. Janona ao an-trano. Zay le hira? Mahereza ianao tsina mijanona ao an-trano dia mame hery anao izay hoe mahereza. Zay dia mahereza koa ianao le tsy maintsy miasa.
malemilemisa maherezava ambony morali le herezo tena katomany ambony morali le herezo tena katomany mitsangana afaka malemilemisa maherezava ambony morali le herezo tena katomany mitsangana afaka malemilemisa maherezava ambony morali le herezo tena katomany mitsangana afaka malemilemisa maherezava ambony morali le herezo tena katomany. Mitsangana dia mahireza. Andriamatozaky menanao ny fitenenana. Iza hono io? Tsara angambany amin'ity efa divadiva farana mifandarana moa zany afaka roa mindreo telo miseo dia isarakitsika efa nitsay kosa tsy ay tsy sotra ary tsy akasitraka natotosan'izao fandarana zao fandarana hafa kely azo lazaina hoe mbola tsisy nanao angambany raha ny tena mariny tsika atao teny gasy atao teny frantsay mety daholo ka tsy hay zany sotra ny azo lazaina hoe efa mpiara ny asa tamin'ny Gasik'Arts tany amboalohany tany tsy haiko angambany efa telo amby folo taona 5 taona mahery niarahana tamin'ny DRS ary voatra trany lay fiarah-miasa lay fanehoana lay fampisehoana lay fampitana ny zavatra rehetrarehetra azo lazaina hoe dikana anankiray nataonay voalohany indrindra angambany dia ny fanaovana ny RNS mivantana miaraka tamin'ny DRS ny Gasik'Arts tany Montpellier tamin'ny alavan'Onjapeo zao ndray tsika miroso amin'ny fampisehoana zany ny fandeharana Gasik'Arts mivantana sady feo no sary ny endrikainy efa somary efa manomboka soaro fa ny fanosoana dia mandroso foana ary teny tsy misaotra ny dagra de sonde amin'ny alalan'ny ravo zany dia misaotra betsaka ravo fa tena sy azo lazaina hoe fidélité ary fiarah-miasa matotra hatramin'izay teo amin'ny Gasik'Arts sy ny DRS. Merci à toi, Rav. Merci infiniment. DRS Radio, toujours présente et toujours en ligne d'ailleurs. Pour vous et pour nous aussi, avec un grand plaisir pour nous de cette complémentarité et puis de cet esprit toujours créatif. Pour la petite histoire, en fait, avec le confinement, eh bien, on était en train de discuter avec Rav et puis il me dit, mais ça t'intéresserait qu'on y aille, qu'on essaye de faire du live ou des conditions de direct ou autre chose en ligne avec les images, avec le son. Mais je dis, mais ça va, oui. Mais si, on peut le faire et en une semaine. Hein, pas plus, hein. Non, moins d'une semaine. On se dit, allez, on prend le pari. 2 jours. 2 jours, c'est vrai. 2 jours, l'idée, tu l'as lancée il y a une semaine, mais après, on s'est dit, bon, ben, il faut qu'on se réunisse tous les 3, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et 2 jours après, nous voilà. C'est ça. Et grâce à tes compétences et puis aussi à ton, enfin, on va dire, ton plaisir à challenger toujours les choses, quoi. Ça, c'est... Merci à toi, Rav, de DRS Radio, et qui est lui à Lyon. Nous deux, nous sommes à Toulouse, Jackie et moi, mais Rav est à Lyon, et tout est possible, quoi. Tout est possible avec la nouvelle technologie. C'est une pause technique, ouais. D'accord. Et peut-être parce que là, c'est pas comme au studio, hein, on ne peut pas amener le matériel de studio et on est avec notre moyen à bord à la maison.
Donc peut-être il y a des imperfections quelque part, excusez-nous, mais on s'améliorera avec l'âge. Je crois que c'est à 98% bon, non? Presque. Mais laissez vos messages, laissez vos coms sur Facebook, sur Dagro de Sonde ou sur Gasik'Arts, mais on tiendra compte. Super. Mais on termine avec Aruvi Litstun Tandazane. Dia izay indray ny mpianao-jaina no azo narosanareo androany fandarana somary hafakely nefa ny kosa tsy miova ary mijanona ao Gasik'Arts. Nintsy mananteny izay fa nafinaritra anareo ary nisy soa niraisinareo ary eto am-pamaranana dia miray amin'ilay hira teo hoe arovy ritsoto ny tanindrazanay. Arovy ny mponinao aminy ary arovy eo mpitondra ao aminy amin'ity aretina mahazo ity. Dia soava tsara daholo tsika tompoko dia mijanona ao tokantrano ary herezo tsara ny fahasalamanao sy ny toe-batanao. Veloma tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Vous savez quoi, le mot veluma n'a pas, on va dire, n'a plus autant de sens que maintenant. Velum en malgache, c'est au revoir, mais c'est surtout soyez en vie, restez en vie. Et pour rester en vie, eh bien, restez chez vous. C'est avec ces mots que nous allons nous souhaiter une très belle semaine, même en confinement. Et au final, on peut profiter différemment de la vie en étant chez soi. Et regardez la vie avec tout ce que ça peut vous apporter, plus que ce qui vous manquerait. Et là, on va dire qu'on va passer une bonne semaine. On vous souhaite une bonne semaine à écouter, réécouter, regarder même l'émission maintenant, puisque c'est aussi en images. Et voilà. Et puis, ma foi, si vous pouvez pas, on va dire, voir vos proches,
en tout cas vos pensées. J'en suis sûre, nous en sommes sûrs, se rapprocheront d'eux et ça sera déjà le premier geste de bienveillance que vous pourrez faire à vos proches. C'est de ne pas les voir et donc rester chez vous. Si vous les aimez, restez chez vous, vous pouvez les appeler, vous pouvez même les voir sur Internet si possible. Et en tout cas, nous, on vous souhaite vraiment le meilleur, une super santé pour cette semaine au moins. Et on vous donne rendez-vous dimanche, normalement aussi, si tout va bien. Là, je m'avance un peu avec Rav, mais j'imagine que c'est OK. C'est OK, nous dit-il. C'est parti pour une très bonne semaine, oui. Et n'oubliez pas votre petit com sur le page de Facebook de Gasik'Arts ou sur le page de Facebook de Théâtre de Sonde, qu'on vous salue énormément en passage. Voilà. Merci Rav. Merci à DRS Radio et à Rav et à dimanche prochain. Bye bye, ciao. Ciao, ciao.